Amin'ny finatrany ravana malala no azontsika miona toy izao mifampahery amin'ilay Jesosy Kristy tony soamonjy antsika ary indrindra azontsika miainy mofonaina anjarantsika amin'ny tiany ity. Ho aminareo ny fahasoavana, ny famindrampo, ny fiadanana amin'ny fian'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Talata 9 Martsa 2022 mananjinantsika ny hevitra manao hoe manorina fanekeny tompo. Andeha riavana ideran'Andriamanitra isika. Andriamanitra no iderako ny teny, Jehovah no iderako ny teny. Andriamanitra no tokiko ka tsy mba tahotra. Inona nataony olona amiko? Hivaha taminao Andriamanitra dia nahatra fanampisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanafaka ny tongotra ianao mba tsy ho solafaka. Andianako eo anadrian'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Amen. Ani Jehovah, if I know you,
andeha hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra mahatsiaro trano fanekeny ianao ary sapanay zany amin'izay rehetra ataonao. Sotranao zay amin'ny fandamianao ny fiainanay. Ka afaka mivelona amin'ny finoana anao ary afaka mijoro vavy olombelonao koa. Dera sy mankalaza amin'ny voninahitsinao masina zay Tompo. Fa lehibe ny fahamasinanao, lehibe ny famondramponao, be fahaditsony zahay koa mifona aminao, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Fa namasino midira ty anatinay, hitarika anay raha ihaino sy handray ny hafatra tsara avy amin'ny Mofonaina omenao anay zay. Mitenena Tompo, fa voninkenanao zay. Aminaran'i Jesosy Kristy le mpamonjy anay. Amen. Ny ofinaina antsika miteny ity raha namalala dia hitanao ny boky Mpitsara. Mpitsara toko 2, andiny 1 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgala hianakany boky. Dia nanao hoe nitondra anareo niakatra avy tany Egipta aho ka mampiditra anareo eo amin'ny tany izay nianako tamin'ny razanareo omena azy. Ka hoy izao, tsy hanatsoaka mifanekeko taminareo aho mandrakizay. Ka aza manao fanekena amin'ny tompon-tany ianareo fa raha vao ny alitara. Kanefa tsy nihaino ny feoko ianareo, koa inona moa izao nataonareo izao? Ary hoy izao indray, tsy handroaka azy eo alohanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny Andriamanina. Ary noho ny teny zany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehovah, dia nanandratra ny feon'ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe Bokimo, ary namonjy zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehovah. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, hiteninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala, manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo anohan'ny trano, manoloana ny Mofonaina zomena antsika. Vakena tamintsika teo manko ny boky Mpitsara toko 2 andiny 1 ka hatramin'ny 5. Milaza nisehon'ilay anjelin'i Jehovah tamin'ireo zanak'Israely tao Bokimo. Tazana eto ry havana ny hafatra manahatra ny Israely. Aza manao zavatra mampiova hevitra ny Tompo, fa tsarovo ny famonjena. Tsarovo ny famonjena. Efa tafiditra ny tany nampanantenana ny zanak'Israely izy ireo satria Gilgal zany dia ny avoan'ny Efraim. Mampatsiahy azy ireo ilay anjelin'i Jehovah ny amin'ny fitondrana azy ireo niakatra avy tany Egipta, dia ilay famonjena nagaga tsy azony sain'izy ireo mieritrereta. Fa nandevozana mafy ary fahavalo toa tsisy andresy. Amin'izany Mosesy ilay olona nofidian'Andriamanitra tsy fitaovam-piadiana akory. Misy fotoana tokoa isika ry havana mahatsiaro fa toa tsy misy hevitry intsony ny amin'ny fahasahiranana sy ny zava-tsarotra iainantsika. Tsarovo ry havana ny famonjena nataony tany Egipta. Tsarovo ny famonjena nataony Jesosy. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra toy no meny ny zanala tokana mba tsy ho vezetra mino azy fa nafiana malakizay. Ka noho izany, azony ny fanekena nataony. Azony ny fanekena nataony. Rehefa niditra ny tany nampanantenana ny zanak'Israely, dia adino ny hafatr'Andriamanitra. Adino izy ireo ny hafatr'Andriamanitra. Aza manao fanekena amin'ny tompo-tany, ary raha vao ny alitara fivavahany amin'ireo Andriamanina. Kanefa adino izany hafatra izany ka nahatezitra an'Andriamanitra, ary nahatonga azy niova hevitra ka tsy handroaka amin'ny fahavalon'izy ireo. Isika ihany koa ry havana nambarina amin'izany. Rehefa mandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy isika, dia tsy hanao fanekena amin'ny zavatra hafa intsony, fa ampoantsika ny fahasoavana. Izany dia ry havana mahafatra anao. Aza manao zavatra mampiova hevitra ny Tompo, maroana ny finoanao sy ny fanomponao azy. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Andriamanitra nisaotra ny Mofonaina nomenao anay izay nandrara ny olona tsy hanao zavatra mampiova hevitra ny Tompo, fa hatsiaro famonjena nataony sy niazona ny fanekena nataony. Vavaka aminao izay ny amin'ny asa nomenao anay ivelomanay, amelomanay ny ankonana nomenao, ta io izany amin'ny fahaizanay manaja sy misaotranao Andriamanitra. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho andreo marary mila ny vavakay, atsoro ny tananao hikasika azy ireny, anala ny rofo sy ny sento, dia ny aretina rehetra, ary dia toany asa fitsaboana. Atanjao ireo azony manjo, ampireo ireo marefo-tsokiola sy sahirana, mitaheny amin'ny hazakazaka ataonay, ka ampirezinao anay amin'izay atao sy ny fikasana tsara rehetra. Ta io ny fianarana, ny fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay. Eny avotsy izay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, jerovanay izany vavaka izany, sady efa nampiandrinay koa amin'ny vavaka nampianarina anay manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra,
ho masinana iny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo iny anio izy anina sahazaonay ary mamelany erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manak'izay amen. Ho tanteraka aminareo ny joana tondro naran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tompitsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka namentsika fampinoana marak'izay sy fanantenana tsara tamin'ny alalan'ny fahasoavany ampionana ny fonareo sy ampahery anareo anao izay tsara rehetra ao amin'ny asa na amin'ny tety. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.